Amin'ny kafaliana indray no iarabana ianareo dia irosonay atokantrantsika tsirairay avy izay manjoy ny televiziona malagasy ka manaraka ny fandaharana Maro Seho. Asainay ianao anaraka ity fandaharana ity hatramin'ny farany. Aniotsika indray vahiny roa toy ny mahazatra dia mpanakanto mihira ny hira rapila zantsara no vahintsika voalohany ato anatin'ny fandaharana dia any amin'ny tapany faharoany kosa tsika hianoka tanteraka ao anatiny izany hoe malagasy izany dia andao tsy teny betsaka tsony izay fa dia asainay ianao anaraka hatramin'ny farany. Faelan karamaya nugutsiakula sadeba balanzalanzao ifanaovanao afera tsy miroro atoandra nogutsi miroro hale lupanao avao rofane. Faelan karamaya nugutsiakula sadeba balanzalanzao ifanaovanao afera tsy miroro atoandra nogutsi miroro hale lupanao avao rofane. Araka ny hirana rahantsika teo Jesosy no atao aloha mazava ho azy fa mpanakanto miangaly ny hira rapilazantsara no vahintsika ato anatin'ny fandaharana Maro Seho anio tsy izy akory izany fa i Mamitiana miarabanareo roa miarabanareo mianaka tonga soa atao amin'ny fandaharana Maro Seho. Miarabanao Sylvia, miaraba ihany koa ny mpanaraka ny televisiona malagasy ny fandaharana Maro Seho. Ie tsara raha ampahafantarina amin'ny mpijery aloha hoe iza marina ny Mamitiana ny antombohanao tao anatin'ny tontolo ny zavakanto. Amin'ny anarako feno zany raha vao Belosoa Andrianary Mamitiana dia za nanomboka 13 taona dia efa miangaly ny mozika ny evangelika ihany nefa tao anatina chorale za tamin'izany tao alakamisy namboma satria avy eo amin'ny fiaviako. Dia rehefa lehibe taty aoriana dia nifindra tany faritany Julia Sakara zany dia rehefa tonga tao dia satria efa zatra nitezana tamin'ny fivavahana dia niditra chorale ihany koa tao dia hatramin'izao. Dia rehefa tao anatin'ny le chorale zany za efa elaela ihany zay dia ohatran'ny tsirta tao anatin'ny fokony hoe mba hoe andeha irery nefa nato anatiko mihitsy zany no tsy manaiky fa ohatran'ny tokony andeha irery aho zany nefa tsy miala ao anatin'ny chorale ihany. Ie dia manana ny tarika manokana ho anao ianao amin'izao fotoana izao. Ie hoy ianao teo hoe tamin'ny 13 taona fony vao 13 taona ianao dia efa nihira rapilazantsara izany hoe tsy nieritreritra mihitsy zany ianao ny andeha hivadika hira gadon-kira hafa na hira amin'izao tontolo izao. Tena misaotra indrindra amin'izay fanontaniana izay fa maha hoe kristiana anahy zany sy ny fitezana anahy hatramin'ny ankely anahy hoe fivavahana zany tsy mieritreritra mihitsy aho hoe hivadika hira izao tontolo izao mandra-piavin'i Jesosy any amin'ny ranandro. Ie misy an'ny Priska atao akaikiko ato ihany koa sady choriste izy no mpandihy ny Mamitiana tsy izy akory Priska fa zanaky Mamitiana ihany. Ahoana izany hoe miara-mihira amin'eny izany? Mahafinaritra aloha sady mitera amin'ny Jesosy tena tsara ny tsara. Tsara be. Manahoana ihany koa ny ohatra hoe ny fanaovana ny répétition satria Priska raha tsy diso ohatra ny ety Antananarivo no mipetraka. Ie noho ny
fianarana zany hoe mahatonga anazy aty dia lasa misara toerana fa zany no ny asa aman-draharaha zany mipetraka any Sakaraha dia rehefa ny hira moa zany mora ihany satria efa misy ny YouTube, efa misy ihany koa ny Facebook, azo alefa amin'izay zany dia iny ny anarany na mandihy na mihira zany dia mora za koa moa matetika mivezivezy aty dia tsy dia manano sarotra loatra. Ya, manana hira firy eo moa zany zao Mamitiana amin'izao? Maromaro zany ny hirako fa ny tena mivoaka zany amin'ny hainao manjery sy ny YouTube mbola vitsivitsy ihany fa ny hira fa voaomana maromaro maromaro. Ya, i Priska tsy nieritreritra ny hoe andeha irery koa ve rehefa any aoriana any? Ie, mieritreritra ihany aloha satria izay lazana izay hoe nidiran'i Jesosy tsara sady raha tsy ampiasaina koa ilay talenta namen'i Jesosy dia lasa tsy mitombo. Azo antoka zany fa hira raha pilazany tsara ihany koa ny an'ny Priska rehefa indray andro any izy hira andeha irery. Any eo? Raha sitrapon'ny tombo. Ie, iza ny mpamorona ny hira ny Mamitiana? Mpamorona za mamorona dia be dia be koa ny mpamorikirako ny ao amin'ny chorale misy anay ny mpiara-mivavaka za indray raha tsy maharaka satria be dia be ilay mpamorikira. Dia ireo mpamorona ireo saika efa nananao efa hirainao daholo avokoa ve le hira noforoniny izay hoe manodidina anao izay? Tena hatramin'ny producteur koa raha mpamamorona hira dia tena za zany raha resaka hira tena tsy mijaly fa tena manana mpamorikira be dia be tsy hitako tonoina eto mantsy fa be dia be loatra dia eny ary ty hira manaraka ity andao atolotritsika ny mpijery dia rehefa aveo isika miverina eto amin'ny plateau any Maro Seho. Zava-pona wani uluna imifumaraina sini alipanda kaumana nyani nazo amifasairana na zane nipade umeniyan pani malalani nade maturisi Zava-pona wani uluna imifumaraina sini alipanda kaumana nyani nazo amifasairana na zane nipade umenia wani malalani nade maturisi manana ny tantarany ihany koa iny hira izay nalefantsika teo iny Mamitiana malalany ao velako ianao ilazalaza ny mpijery hoe iny izay tantarany iny hira iny izay. Tompoko iny hira iny malalany ao ny titrany dia raha tsika mahita teo ilay izy dia izy manokana zany lazaina hoe zany namorona azy nefa tsy zany namorona azy fa tena mesagerie avy any an-danitra iny satria tao anatin'ny nofoko nazoko an'ilay izy dia nifoazy mifanahy hoe sorato marobe ny hira noforoniko fa ohatrany tsy mety tanteraka hoe hiraiko fa iny hira iny zany ohatrany tonga dia hoe ohatrany hoe misy namorse be mihitsy zany ilay mpanatanatiko hoe sorato hira io dia soratoko ilay izy amin'ny telo maraina zany fo manoratra dia sady mamerina an'ilay feo dia naenregistrena amin'ny telefona fa sao dia adina dia aveo ilay izy navoakako nataoko audio aloha dia ohatrany hoe mikasika be ny fiainako zany ilay izy satria za nandalo problème be dia rehefa aveo zany tena nampahafantarina Jesosy hoe hafa ihany zany manana anazy ary manefa mifandriny izay matahotra azy izy araka ny teniny dia za efa ela be naniry zany hoe andeha any ivelany satria ny asako manao serasera rabaritra hoe mba hakaentana any amin'izany Chine zany dia kay io hira io zany ohatrany hoe taloha kely zany io hira io nandeha tany Chine amin'izay dia nanaroatra nanao tournazy tany dia tiako tenena hoe tsara Jesosy
manefa mifandriny izay matahotra azy izy. Dia ahoana ny fihetseponao tamin'izay hoe tanterak'izay le nofonofinao e? Tsy nampoiziko le izy fa nazako aragaga hoe amin'ny fomba ahoana Jesosy nandehanako any dia nefa izy moa rehefa manana ny programmany dia milamina foana Ie. Ny zavatra tsikaritra ihany koa Mamitiana, ny hirantsika roa izay efa nandeha teo producteur iray ihany no miara-miasa aminao anatin'ilay izy. Misy antony manokana ihany koa ve nisafidiananao ny producteur iny? Producteur koa feno studio à Juliard. Sorako manokana eto izy satria izy tena mikarakara be dia be sady manohana anahy arakira zany na feo zany. Dia izy nisafidy manokana azy satria maha-iram-pilazantsara ny hira koa izy kristiana ary mpitarika groupe de louange ao à Juliard. Mamitiana ve fa nanao fampisehoana na teto Antananarivo na tany Sakara? Eto Antananarivo mbola tsy nanao fa tany Sakara tany partie Juliard iny zany efa nanao. Dia maniry ihany koa nefa ny hoe satria fa misy namana miantso ohatr'izany dia ny programme tompo mandeha arak'izay tiany. Ka izay indrindra raha misy ny mpikarakara te hiara-iasa aminao, te hiantso anao somary lavidavitra ny toerana, aiza ho aiza ny fahafahamanao an'izay ho an'ny groupe-ny Mamitiana? Eny tompoko, mahafaly ny Mamitiana zany no miteny eto fa Mamitiana aloha voalohany indrindra tsy manavakavaka fiangonana. Izay tiara-miasa Mamitiana rehefa miantso an'i Jesosy Kristy dia afaka iarahako miasa. Ohatr'izay koa ireo mpanakanto rehetra izay afaka miara-miasa amiko dia mandray an-tanàn-droa. Ie, dia somary manitikitika kely anahy ihany koa Priska le rehefa ohatra hoe andeha hianatra n'ilay andihy ary nareo amin'ilay gadokira dia ahoana ny fahafahanareo mandihy firy moa nareo zany ao anatin'ilay tarika, firy ny mpandihy, firy ny mpihira sy ny ohatrohatr'izay? Zay moa zany fito ny isanay groupe. Dia raha mpandihy dia anaky enina. Efatra. Roa lahy dia roa vavy. Zay zany zay. Dia avy aiza daholo ireo ankizy efatra ireo ankoatranao ireo telo ireo? Zay manko chorale moa ny Sakara. Dia samy chorale ao zany zay no tanora ao zany no hoe andihy zany. Dia isaky n'inona moa zany ty Priska ty midina ny Sakara any e? Rehefa vacances. Misy fotoana malalaka dia midina makany dia any manao répétition. Eny ary. Madiva ifaraparana ny fiarahantsika ny fandaharam-potoana ny Mamitiana ary amin'ity taona 2024 efa madivadivy ifarana ihany satria efa volana Septembre tsika izao. Efa divadiva ifarana izay be dia be ny programme fa Jesosy ny tompon'ny fandaharana, izy ny tompon'ny fotoana rehetra. Fa fandriana tena goavana be zany izao dia mangataka fitondrana mibavaka ampijery ny kristiana rehetra fa hanomana ny premier album zany. Roviana zao izay. Dia izay mihitsy tsy manao fa atoato zany atoato zany fa io moa zany tompo manana ny fandaharany tsy haina rapijo tsy haina afaka fa tsy ho ela intsony. Fanentanana angamba ny sy teny farany ho atolotra anareo mianaka. Voalohany indrindra misaotra an'Andriamanitra nahatanteran'izao fandaharana izao. Misaotra ihany koa ny réalisateur ny Maro Seho izay tsy nisalasala ny antso anay. Mankasitraka indrindra ny amin'ny fandaharana fa mahafinaritra be daholo dia ny mpijery ny fandaharana rehetra koa manentana antsika rehetra mba hijery ny fandaharana ohatran'izao satria misy zavatra maro azo raisina amin'ny fandaharana ohatran'izao. Misaotra tompoko. Mirary soantsika rehetrarehetra dia kokoa ny chorale ao Sakara, Anjomara Sakara dia ho any namana rehetrarehetra izay mahafantatra anahy kokoa. Misaorany Jehovah ifanaiko sy izay rehetra atao anatiko.
nanavotana saurani Jehova rifananiku ariazami si adinuina fitahinu rehetra izay mame naniheloka ze manasitrana miaretina rehetra izay navokiso mifanahina. Araka ny nampahafantarantsika teny am-piandohana dia ihanoka atao anatiny na tontolo ny taozavatra malagasy isika dia vahintsika atao anatin'ny tapany faharoa fandaharana madame Lantoarisoa Louisette tonga soa atao anatin'ny fandaharana madame Lanto. Misoratra fanapetrany dia fanarahavantsika rehetra oviana tokoa moa zany nareo nanomboka miditra tao anatiny izao tontolo ny taozavatra malagasy teo amin'ny taona 2016. Zany hoe fa elaela ohatrohatry ny ahoana madame Lanto ny aingam-panananareo na tonga anareo hoe andeha hanao an'ity mariketezity tamin'izany. Izy io zany araka lazaiko teo am-piandohana dia efa lova izy io dia manohy foana zany izahay rehetra dia ohatra efa voajanahary dia raha misy zavatra mpanao vonoina dia efa mandeha azy fa tsy dia eo koa misy fianarana. Iza le lova tamin'izany dadabe ay efa ela tokoa zany hoe efa manana traiky efa tanteraka mihitsy nareo anatin'le fanaovana azy ity. Efa manana moa misy koa zany manaraka ny toetrandro dia zany hoe mianatra manaraka izay toy ny besianena zavatra hafa ohatrany hoe rova manjaka miady. Inona zao ny tena hoe azo lazaina hoe manaraka an'izao taonjato faraka zao inona ny tena hoe manaraka ny toetrandro miankina amin'ny commande n'ilay olona na ny filan'ny vidy zany ny zavatra tena hoe manaraka ny toetrandro dia koa izay mamorona arak'izay zavatra misy. Firy andro eo ny avitanareo amin'ny mariketeviana zany miankina amin'ilay sary eo amin'ny eo aloha miankina amin'ilay sary satria tsena araka n'ilay hitantsika tao amin'ny atelier dia roa samihafa ny mahavita asa anankiray dia miankina amin'ilay sary sy ny habeany fa eo amin'ny 5 andro eo zany izay mahavita zavatra anankiray farafakely. Inona ny tena manano sarotra madame Lanto ao anatin'ity fanaovana ny asa tanana malagasy ity? Ny tena manano sarotra dia ny fitadiavana ny akora fototra satria tsena any ambanivohitry ny Amoromany any no andrasana ilay akora nefa izay eto Antananarivo. Ny antony hisafidianana an'izany moa zany dia mba hanamora kokoa an'ilay fomba fiarah-miasa an'ilay filan'ilay mpividy. Dia eo ihany koa ilay satria ny andrasana amin'izy ity zany dia ilay mpanao vakansy avy any ivelany dia koa ilay na misy aza ny asa vita sy ny asa ataonay dia manano sarotra koa ny famarotana azy noho n'ilay fahavitsian'ilay mpanjifa azy. Izy ity zany tsy misy hoe akora avy any ivelany fa tena hoe avy eto toerana avokoa ny akora rehetra izay amoahanareo ny fitaovana iray. Misy ihany avy any ivelany toy ny apaly na gomme sy gomme laka fa zany hoe raha mividy kelikely zany zay dia mba mahampy any fa ilay hazo zany no tena mandalo be. Ora ihany tena tanjaka fa dia rehefa azo io mahavoaka n'itony zavatra tsara tarehy be itony. Manana sarotra ihany ka eo ilay teneniko eo zay zany no olana kely aminay satria rehefa meriky ny andro dia malama ny lalana dia tsy afaka mitobila na ny olona raha dia mandifotra ny tenda tapitry mihitsy ilay miampita rano dia izay ny olana. Ie, ny zavatra tsikaritra ihany koa zao raha mahita ny soratra rehetra eto dia saika miteny vahiny avokoa. Inona ny anton'izay? Araka ilay teneniko teo ny tena mpanjifa nisy teo zany dia olona avy any ivelany dia izay no mahatonga anay ilay mametaka an'izy fa afaka manao filan'ny vidy eto toerana ihany koa izay fa miankina amin'ilay zavatra. Inona
inona madama mety hoe antony raha ho anareo mpivarotra manokana mahatonga ny malagasy dia hoe nona ao anatiny fankafizana ny taozavatra malagasy io. Eo amin'lefa farovidy satria somary ramitany zavatra rehetra hita eny an-tsena dia miara malagasy zany somary lafolafo kokoa. Izy ity zao hazo ino zao raha ty hazo raisiko ty? Le ity zao a palissandre na voaboana fa le sareto a mety isan-karazany fankazo. Zay somary lafolafo kely amin'le izy mahavoaboana zay. Ia, inona avy zao ny entana mety ho hita atao anatin'ny tsenany Madamlanto? Maro isan-karazany a manomboka any amin'ny kely indrindra isika manana boaty abizo zao dia miakatra arakaraky ny habea zay itiavana azy. Manana koa isika plateau dia jeu isan-karazany kilalao, échec, dame, famiona. Misy efitra hafa ny izay manana azy. Afaka manao commande ianareo? Dia misy fepetra manokana be amin'izay commande izay sa ahoana ny fanaovana commande? Ohatra ka misy olona liana mba te hiara-iasa aminareo? Ento, misy fepetra manokana satria le commande-nao zany tsy afaka midina eto an-tsena eto dia miafina izay fanarahantsika. Eto ihany ny toerana hitanandry Madamlanto? Manana atelier zahay any Ambatobe avokoa fa ny point de vente-nay zany dia eto amin'ny tsena tsara mifantarina mpijery ihany Madamlanto adiky dia numéro firy ny fa tsy misy an'izay ny ety aminareo? Ety amin'ny bic zany en pavillon 171 fa raha ohatra ny hoe ho any an-trano dia Ambatobe avoa aloha 3087. Ohatrany hoe manana hetsika zay ihany koa nareo mandray anjara amina hetsika tsy mijanona eto ihany zany ao anatiny hoe fanaparitana izao taozavatra tsara izao dia tsara ihany koa zay raha fantarina mpijery ny fandarana Maro Seho. Ento, izahay zany zao dia miezaka mihitsy ny anaparitaka an'ilay vokatra hiasa tanana satria araky ny efa hitany ambenimbeny dia efa maro ihany koa ireo malagasy miezaka makafy an'izay asa tanana izay dia manao zany izay zao mandray anjara amin'ny le zoma de tana amin'ny 26, 27, 28, 29 Analakely dia manao koa izahay amin'ny alliance française le 28, 29, 30 eo amin'ny andava. Satria mampifara koa resadresantsika Madamlanto andeha ny tany vahoaka malagasy indrindra mba mikafy an'izany hoe zavatra vita malagasy. Izy ity moa zany tena hoe malagasy ranoray no miasa ao anatin'ny fikarakarana ity. Manasantsika rehetra ho tonga handray anjara amin'ny ara malagasy n'aiza toerana misy anao n'aiza toerana ahitanao fa tsy voatery atao Madamlanto irery ihany mba handray anjara satria asantsika malagasy io dia mba samy mandray anjara avokoa. Raha manana 10,000 ariary ianao afaka tonga aty ino moa aty amin'ny toerana ity? Aty amin'ny aragasy ara malagasy rotibiky. Zay nga mba mamarana ny mpandarantsika fa zahay moa zany dia nandalo mihitsy tany amin'ny atelier ny Madamlanto dia andao arahantsika kely ity fanadiadiana zay nalaina ity tao anatina fikarakarana nytony fitaovana marqueterie.
vitako yanao patizany andrasanao ampandroso azy azainao fa mijaly mahantra pilozanao manalazy de miantso vonjeo lava lefa tsisy mianjoky tafa magaza tsy maintsy zanona amty tany tsy mavoky aoya hoe raiso deny mbola tsy tanongazana reste afaitao le fandesena zay mbola tsy tanongazana oya hoe anisany tany andeso maro aza de mitorevaka miandry miraky lafa mamokary oyanao hoe mantra lavitry nota vita oya hoe no matimba manana fo miantra manao barama vita vitako yanao hoe mantra lavitry nota vita oya hoe no matimba manana fo miantra manao barama vita vitako yanao Hayango Espace Beauté. La beauté d'une femme est mise en valeur grâce à ses goûts. Nous vous offrons nos créations originales et personnalisées pour vos événements. Profitez de nos meilleurs soins avec nos produits haut de gamme. Onglerie, coiffure, esthétique. Notre beauté est notre priorité. Contactez-nous au 034 03 863 39. Hayang, la Pagnatsara. Dia izay ihany koa no mamarana ny fandaharana isaorana be diabe sika rehetrarehetra tany tokantrano tany mijery hatramin'ny farany zay dia te hanasa antsika hatrany hoe ankafizo ny vita malagasy manjifa ny vita malagasy satria sika gasy satria sika malagasy dia isaorana ihany koa ny teknisiana rehetra isaorana ihany koa ny hayaingo etsy andavamamba zay mikarakara ny taovolo sy ny tarehinay ho antsika rehetra zay te hivahiny ato anatin'ny ity fandaharana ity dia afaka miantso hatrany ny lara-tarobia afaka miserasera ihany koa amin'ny Facebook isika raha ohatra ka zay ny mamety anareo any tokantrano any dia mamey fotoana anareo amin'ny heriny an'ito izao indray eto amin'ny televiziona malagasy hatrany mandra-piona toy